Salamy ao anatin'izany hira mahafinaritra be zany no hitondranay anareo androany talata girobaka izay mivady amin'ny fiainana tena sahirana mitady vola loatra dia nanapa-kevitra kely androany hoe andao mba hitondra ankizy mandehandeha indrindra moa fa ny zanakay tena hoe tsy miaraka aminay mihitsy mandritry ny herinandro sy ny volana. Taty andakana taty zahay no nanapa-kevitra ny hitondra an'ireto ankizy reto hilalao androany. Ny tena nafinaritra ny tato amin'ity toerana ity dia feno fialamboly be dia be na ho an'ny ankizy zany na ny olon-dehibe. Tena betsaka ny zavatra afaka atao ato afaka manao korokorsa kely koa ianareo zany hoe miakatrakatra amitony zavatra tony rehefa faly ny anay ankizy dia faly koa izahay. Kely taona fotoana amin'ny tsila eny tompoko misy soavaly mikohaka ihany koa tsy izay ihany kilalao nataonay fa nanao karazana kilalao maro be dia be mihitsy izay tonga tato amin'ity toerana aty andakana ity. Rehefa vizaka ny kilalao dia nandeha nisakafo kely aloha izahay dia rehefa avy eo manohy ny kilalao manaraka indray. Fa haiko zao fa misy anotandrena nareo angakindray tsy manao régime no mihinana paty be ohatran'io dia valiko hoe mba mampiada tena koa indraindray fa tsy dia hihinana karaoty sy foana. Rehefa voky amin'izay dia nandroso tamin'ny kilalao manaraka izay tena nandehananay taty izahay. Bye bye! Adeka! Tamin'ny voalohany tena tsy manana tatra fa nandefa androany tena milay be mampitehiverina foana ity zavatra ity. Dia izay ny fampirevenay ankizy omaly talata tany andakana tany dia nofarana tamiko teto amin'ny KFC. Bisous daholo.